Rahampitso kosa no hifarana ny fe-potoana izay napetraky ny fianakaviambe iraisam-pirenena tamin'ny alalan'ny GIC-M. 4 mialoha ny fataperana izay fe-potoana izay raha dia mipetraka ny fanontaniana hoe aiza ho aiza ny fanatanterana ireo teboka ao anatin'ny drafitra izay narosiny GIC-M. Raha antsika atao anatin'ity fanadidina manaraka ity moa ny zava-misy manodidina an'izay. 4 mialohan'ny fifaran'ny fe-potoana izay napetraky ny GIC-M ahafahana manatanteraka ny teboka 7 ao anatin'ny drafitra izay narosin'izy ireo hialana misakana amin'ny firosoana amin'ny fifidianana. Ny lalàna mikasika amin'ny fanovana amin'ny fitsarana manokana misahana amin'ny fifidianana na ny CES no an'ny lalàna efa nodiniany teo anivon'ny fahefana mpanantanteraka ary efa nandalo ny parlemanta. Mbola maromaro ireo teboka izay nangatahana tanterahan'ny malagasy ao anatin'izany ny Front des Amis Tandrarajoelina no tsy tanteraka. Anisan'izany ny famoahana ny lalàna amin'ny feno fifidianana ahafahan'ny kandida misintona amin'ny filatsaham-kofidiany ary ny famoahana lisitra vaovao ny kandida. Andaniny kosa ny fianakaviambe iraisam-pirenena izay mandrangaranga Sazy ary misy mihitsy azy nefa mampiatra izany, anisan'izany la Frantsa izay tsy manome viza ho an'ny olona izay heverin'izy ireo fa sakana tsy hahatanteraka ny fifidianana ka tafiditra amin'ireny mikambana ao anatin'ny androm-panjakana samihafa sy ny tompon'andraikitra sivily sy miaramila. Ankoatran'ny tsy fahazoana viza mivoaka ny ivelany, raha tsy misy ny fivoaran'ny toedrarà dia hitohy amin'ny fanageazana ireo harena-mpitondra sy mpanao politika any amin'ny firenena hafa izany ary mety afara amin'ny fanenjehany eo anatrehan'ny fitsarana iraisam-pirenena. Raha ny vaovao farany dia efa misy mihitsy ny lisitry ny voasazy efa vonona. Raha mifantatra dia amin'ity herinandro ity ny tonga eto Madagasikara ny delegaziona avy amin'ny vondrona afrikanina izay tarihan'Andriamatora amin'ny tamin'ny lamamira izay komisera misahana amin'ny filakevim-pilaminana sy fandriam-pahalema amin'ny vondrona afrikanina.